La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Rombe efapolo ireo tranga vaovao ho an'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatra izay navoaka ny CCO Covid-19 ivato tamin'ity androany ity. Miampy 4.7 kosa ireo sitrana soamantsara. Antoniny ary azo lazaina fa tsara ny fitombon'ny arkarena faobe ny taona 2024 raha ny tatra izay navoaka ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Ny sehatry ny varotra sy ny tolotra omena ny nandray anjara mavitrika tamin'izany. Nanolotra fanampiana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny Antoko malagasy miara-miainga tao amin'ny distrikany Tsimondramina no androany Antoko. Ankoatran'ireo mpikambana tsy diso anjara ihany koa ireo zokiolona. Niona sy nitafa tamin'ny mpanao gazetin'ny Kola Antsirabe Isamiandre tompon-dakan'ny Velotrial intimy izy no nandrobaka ny tompon-dakan'ny Madagasikara ankoatran'ireo loka maro efa nibatainy tany ivelany arahanao anatin'ny fampalalam-baovao no tsy ambaratelony. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, niena ny tany tsy fananan'asa ao Frantsa. Mbola mahery ny enina tapitrisa kosa no mitady asa amin'izao fotoana izao. Sehatra asa maro no miverina tsikelikely ankehitriny. Ny adidirindreo arahanao afaka fotoana foy. Finaritra toko klasy sy toko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kamanazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao romba efapolo nisan'ny tranga vaovao ho an'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoaka ny CCO Covid-19 ivato tamin'ity androany ity. Miampy 4.7 kosa ireo sitrana soamantsara onry Flori. Araka ny amtotanisa vaovao mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara ny atoandro teo, araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 ivato ny tolakandro teo, ny ampy 2.7 indray ireo olona vao marina fa mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisan'ireo tranga vaovao dia 2.7. Nisan'ireo sitrana kosa dia 4.7 ary nisan'ny forme grave dia ny ampy 7.0. Ny namoniainy tsy misy ary raha jerentsika zany ny fitambarana tamin'ny taremarika izay misoratra any amin'ny tableau zany eo amin'ny fahitalavitra fa ireo miain'ny onjam-peo moa zany dia miezaka ihany ny mamerimerina reto taremarika reto rehefa mifarany 7.7 no fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus natao fitiliana zany PCR nanomboka tamin'ny 7.10 ny volana martsa ka hatramin'ny omaly fa 4.20 ny volana jona 2020. Nisan'ireo olona mbola manaraka ny fitsaboana zany hoe mbola mitondra ny tsimok'aretina dia 1.700. Nisan'ireo sitrana kosa dia 3.700. Nisan'ny forme grave dia 9.20 ary nisan'ny namoniainy dia 9.20. Tahaka izao ny antsipirin'ireo antotanisa ireo raha ny fanazavana hatrany. Laboratoire roa no nazahoana ireo taremarika 2.7 tranga vaovao ireo dia ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux. Nanao fitiliana 7.7 ny Institut Pasteur de Madagascar ary 20 ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux. Ny Institut Pasteur de Madagascar dia natily olona 5.0 tao anatin'ireo 2.7 ireo. Ary ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux kosa dia 7.20 no voatiliny tao anatin'ny fitiliana 10 dia 7.20 tamin'ireo no nahitana ny tsimok'aretina coronavirus zany. Eo amin'ny fitsinjarana hoe aveza daholo indray ireo tranga vaovao ireo dia toy izao izany amin'ireo tranga vaovao 2.7 dia ny 7.30 avy eto Antananarivo, ny 2 avy any Fenerive-Est ary ny anankitelo avy tany Sainte-Marie. Ireo sitrana kosa izay miisa 4.7 dia tsaboina tao amin'ny hopitaly be Felantanana ny 2
tany Antsirabe ny anankiray ary ny 150 dia avy any Tomasina avokoa. Mitsinjara ho toy izao notsaboana tao Ambatovy 20, 440 Analamalotra, CRJS Anakenina ary ny tazomina notsaboana tany an-trano anankiray izy. Tokony hitandrina hatrany araka izany ny tsirairay manoloana ny fisian'ireo tranga vaovao marobe tatoato izao. Nankatoavin'ireo lohal'ny Madagasikara ny fanohizan'ny asa indraiketan'ireo mpikambana ao anatin'ny commission spéciale chargée d'une demande de levée d'immunité parlementaire eo anivon'ny antenimierandoolona. Ny asa indraiketan'ity commissionna ity izay manandanja eo anivon'ny fanatanterahana ny asan'ireo lohalona. Henri Flori. Araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna feny voamera manokana misahana ny fangatana ny levée de l'immunité parlementaire ao anatin'ny fivoriana ara-potoana isan-taona no tsy maintsy avoazony ireo mpikambana ao anatin'io voamera io. Noho izany, ndroso tamin'izany fanavaozana izany ny teto anivon'ny antenimierandoolona androany maraina. Tsy ahivina fa nanomboka ny 12 ny volana Desambra 2024 ity voamera manokana ity no nitsangana ary ny totaly 30 ireo mpikambana ao anatiny. Misy 15 amin'ireo no tompo-toerana ary 15 mpisolo-toerana. Ny vondrona parlementaire HVM, ny vondrona parlementaire présidentielle ary ireo vondrona sokajiana ho hafa no samy manolotra mpikambana 15 tompo-toerana ary mpikambana 15 mpisolo-toerana. Ireo mpikambana teo aloha ihany moa no nolaniny ireo lohal'ny Madagasikara ndrafitra io voamerana manokana io noho ny fahabagan-toerana izay hita. Noho ny fodimandry ny mpikambana anankiray nanolotra ny lohalona ary andriamanantena ny lanto ho mpikambana vaovao mpisolo-toerana ny vondrona sokajy hafa ary nolaniny ireo lohalina izany androany. Zava-dehibe ny asa iandraiketany. Raha misy sénateur angatahany fitsarana ny fanalana ny immunité parlementaire no ny raharaham-pitsarana izay mahakasika azy dia izany komisiona manokana zany izay voadidin'ny lampandrenana, voadidin'ny itsy volana 2015-007 ary ny fitsipika anatin'ny antemeran-doolona no manangana izany komisiona androany izany izay misy mpikambana 30. Arak'izay nanazavako azay dia komisiona iray zany izy io mampifandray ny antemeran-doolona sy ny gouvernement tamin'ny alalan'ny ministère fitsarana raha misy raha ilain'ny fitsarana sénateur Ampiarnasa. Nambarany filohan'ity voamera ity efa mijoro araky ny lalàna manan-kereto amin'ny tany sy ny fanjakana ity voamera ity ary ny fananganana azy izay entina iarovana ireo lohalona amin'ny fangatana ny levée d'immunité parlementaire ary mba tsy hisiany fioaram-pefy na koa ny fanararaotapahivana. Immunité parlementaire zany hoe ny tsy fahafahana misampotra na mampiatra ny fanarahana ra-pitsarana parlementaire Ampiarnasa na député io na sénateur io dia zofototra lalàna mifeha ao anatin'ny constitution malagasy izay ny antony ny FDB zany dia zao ny hoe mpanao lalàna ny parlementaire, mpanao lalàna ny parlementaire izay mpikambana ao anatin'ny parlementaire dia arovan'ny lalàna izy mba tsy ho azona herisetra na faneriterena amin'izany famoronana sy famolavolana ary fandaniana lalàna izany. Raha ny loharam-baovao azo avy eo anivon'ity andrim-panjakana fahefana mpanao lalàna ity androany. Misy fitoriana mahakasika ny lohalona eo anivon'ny antenimera ity mihodiody anoany ka izany indrindra no antony tonga azy ireo niroso tamin'ny fanavaozana ity birao ity. Mipetraka hatrany ny fanontaniana ankehitriny amin'ny hoe toa lasa fialokalofana ny fananan'ireo fahefana mpanao lalàna ny fananan'izy ireo ny immunité parlementaire. Voasambotra ny mpitandro ny filaminana ao Tomasina ny lehilahy iray izay mitonona ho mpiasan'ny fahasalamana nanaroatra fianakaviana izay manana marary ny coronavirus any an-toerana. Mitaky vola be izay mitetina ray tapitrisa ariary tamin'ireo fianakaviana ireo ity lehilahy ity raha ny vaovao azo fanadina.
Lehilahy iray milaza ho mpitsabo ao amin'ny hopitaly kely no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tao Toamasina omaly maraina fisolokiana vola mitentina iray tapitrisa ariary tamina fianakaviana iray izay voalaza fa mitondra ny tsimikaretina koronavirusa no antony fisamborana. Fianakaviana iray ity izay nanana havana maty no nivalana retina koronavirusa iray volana lasa izay no niarana tsindry sy fitakim-bola taona andian'olona maromaro milaza fa tompona andraikitra ara-pahasalamana. Taoriny nahafatesan'ilay havany nindroso tamin'ny fanaovana fitiliana ny fianakavian'ity rem-pianakaviana iray ity mba hamatarana ny toe-pahasalaman'ny fianakaviany manoloana ny fianaky ny valana retina koronavirusa ao Toamasina ao. Tamin'ny 7 ny volana May no natao ny fakana singa tamin'ireto fianakaviana ireto. Laza ny tompona andraikitra tamin'izany fa afaka-efatrandro raha toka tsy mahavoray antso avy amin'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana ianareo dia negatif izay ny valin'ny fitiliana natao. Tamin'ny 17 ny volana Jona teo, izany hoe 20 andro aty aoriana, tovovavy iray nitonona fa iraky ny ministeran'ny fahasalamana no nampandre atao an-trano ity renim-pianakaviana ity fa pozitifa ny valin'ny fitiliana natao tamin'ny zanak'ilay ramatoa ka tsy maintsy alefa manaraka fitsaboana any amin'ny toby fitokana monina any Analamalotra ny zanany. Teo no nanomboka ny fandrekirekena ary mitantara izany ity renim-pianakaviana. Maninona tompoko test natao 29 mai 17 juin nareo vao mampilaza. Lazaina fa nivaly tamin'ny 2 juin. Misy zavatra tsy mazava zay dia salama tsara hitanareo zao, salama tsara na sery ara tsisy. Zay le izy. Tokony efa mba nisy sinina raha fantatray zany hoe araka ny fahafantaranay dia hoe misy symptôme après 15 jours, efa moatsika zao aiza. En plus anarany raha misekotsy nanao test ampidirina ao anatin'le statistique. Farany moa zany foefetsiko le izy harcèlement isan'andro milan'le vola. Farany nataonay tonga tao an-trano io docteur Grantène io. Dia nalainay sary par piège, nalainay feo enregistrement par piège, zay mbola atolotrako ampelantananareo mpanao gazety fa ao izy manazava ny rehetrarehetra fa mitaky vola zao tsy marina daholy ny zavatra atorinay amin'ny télé rehetrarehetra isan'andro statistika io fa trafika io fa zao fa zaho tsy de tian'le ary ahoana hoa momba traitement tsy mameo ordonnance hono izy fa zay midemerde mitadiny izy miteny anay fotsiny zay midemerde mitady fanafody au black. Taorin'izay ny sesesy ary miandamiambavy ny fandresen-dahatra nataon'ireo olona izay mitona ho iraky ny tompona andraikitra ara-pahasalamana nitaky ilay lehilahy iray tapitrisa ariary hosolo ny fandefasana ireto fianakaviana ireto atoka monina any amin'ny toby fitsaboana koronavirus any Analamalotra. Nandahatra anefa ity rem-pianakaviana ity ary izay no nandrisika azy ametraka fitoriana tany amin'ny manam-pahefana. Nataony velam-pandrika nomena fotoana ity milaza ho tompona andraikitra ity nampanaitana ny fianakaviana izy fa efa vonona ilay lehilahy iray tapitrisa ariary izay takalony fitokana monina ny Analamalotra. Nondraisy-potsiny ity tompona antoka ity ka efa voatazona ao amin'ny hôtel de police ao Bazarikely. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny polisy-pirenena izany fanazavana. Ny laza le izy zany misy ny fitaranana avy amin'le olona vao milaza fa nisy marary ny Covid-19 taty ampitandro filaminana. Dia nisy zany ny olona ny samborina anankiray fa ny mpitandro filaminana moa zao mbola ao anatin'ny fanadihadiana dia ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka fa ny tena ny antsipiriana angambany omenanareo manaraka ihany. Loharanom-baovao hafa no nahalalana fa olona tena kinga amin'ny fitsiriana sy fitadiavana ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina avy amin'ny alalan'ny cas contact na ny fampikasoana ity lehilahy voasambotra ity ary isan'ny nanampy betsaka tamin'ny fikarohana ireo olona mitondra ny tsimikaretina koronavirus izay nifampitadiavana iraky ny fokotany tao Toamasina ny tenany. Azo lazaina fa tsara ny fitombony arikarena faobe ny taona 2024 raha nitatitra izay navoaka ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Ny sehatra ny varotra sy ny tolotra omena no nandray anjara mavitrika tamin'ny izany. Michel Aranarjo. Raha natao tanisa navoaka ny Banky Foiben'ny Madagasikara ny atsara ny fitombony arikarena faobe ny taona 2024 raha toka 4.2 izany ny taona 2024. 4.1 ny taona 2024 ary tafiakatra 500 kosa ny taona 2024. Amin'ny ankapobeny ny sehatry ny varotra sy ny tolotra omena na ny secteur tertiaire no nandray anjara betsaka amin'izany raha ity tatitra ity
Ny sehatry ny varotra sy ny tolotra omena izay ivondrona ny sehatry ny varotra, ny fandrarana, ny fitaterana sy ireo maro hafa. Ny taona 2024 ihany koa no nahitana fihenana ny fiakarany vidim-piainana, raha toa ka 8,4 isanjato izany ny taona 2024, 8,4 isanjato ny taona 2024, ny hena 5,4 isanjato kosa ny taona 2024. Etsy ankilany mikasika ny fampidiram-bola-panjakana sy ny fandaniam-bola-panjakana, raha ampitahaina amin'ny taona 2024 sy 2024, nahitana fihenany 2,3 isanjato izany. Mikasika ny findramam-bola-panjakana amin'ny any ivelany ampitahaina amin'ny arikarena fahobena ny dette publique extérieure, rapporté au PIB latsaky ny 80 isanjato izany raha ity tatitra ity hatrany, raha ampitahaina amin'ny taona 2024 sy 2024, nahitana fihemorana izany. Raha toa ka 2,3 isanjato izany ny taona 2024, 3,2 isanjato ny taona 2024, 2,4 isanjato kosa ny taona 2024. Raha ampitahaina tamin'ny taona 2024 kosa indray mifanipaka tanteraka amin'ny fiatsaran'ny taona 2024, ny fitombon'ny arikarena fahobeny amin'ny ity taona 2024 ity, vokatry ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Raha tsehina ny tatitra avy amin'ny Banky Foibeny Madagasikara ny 2024 teo, ny sekteur tertiaire na ny sehatry ny varotra sy ny tolotra omena no voakasika indrindra ny krizy ara-toe-karena nateraky ny Covid-19, izany hoe ny enatra amin'ny 8,5 isanjato ny sehatra san'izy ireo, raha toa ka ny vinavinaina hiakatra 5,2 isanjato izany ho amin'ny ity taona 2024 ity. No mafisany filoham-pirenena nandritra ny filan-kevitra minisitra omaly fa ilaina ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola-panjakana. Napatsiahivany tamin'ireo minisitra isa tokony ihany koa ny fanatanterahana ireo asa araka ny voafaritra ao anatin'ny LFR 2024 ny alarana evy. Raha toa ka nankantoavy anteny mera-pirenena omaly fa 4 jona 2024, ilay volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana nasipantsina ho an'ny taona 2024. Nampatsiahiviny ny filoha-pirenena tamin'ireo minisitra isan-tsokajiny araka izany ny fanatanterahana ireo asa sy vinanapetraka ho an'ny minisitra isa-tokony. Araka ny voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola-panjakana nasipantsina 2024. Isan'ny notsindriny tamin'izany ny fangarahana eo amin'ny fitantanana ny vola-panjakana. Ho an'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, mila manamarina hatrany ireo teti-bola sy maro-bola aroson'ny ministera tsirairay avy, indrindra eo amin'ny fanaovana ireo tetikasa. Tokony homelo tsara ireo ministera isa-tokony ary ampifanaraka tsara ny tetikasa aroso sy ny sora-bola entina manao izany sy izay soratra anaty teti-bola, hisorohana ny gaboraraka sy ny fanararotana. Mila manao jeritodika sy fampitahana ny zava-bita na mifanaraka na tsy amin'ny teti-bola efa naroso tamin'ny taona 2024 sy ireo voalaza atao anatin'ny teti-bola 2024 ireo ministera tsirairay. Ahafahana manara-maso sy mijery ireo asa efa vita sy hisorohana ny fandanipona ny vola-panjakana. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa fa tsy maintsy tanterahana amin'ny ity taona ity ny famaritana ny tany hoentina manatanteraka ny tetikasa tanamasoandro. Ary ilaina ampidirina ao amin'ny Akademia Nasionaly ny fanatanjahantena avolenta araka ny efa voafaritra ao anatin'ny tetikasa. Izay andraikentan'ny minisitra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fanapahan-kevitra mikasika ny vola tokony aloha amin'ny famindram-pahefana ka manomboka izao ka hatramin'ny faran'ny taona. Tsy mandoa vola ny famindram-pahefana, tsy misy ny sazy ho an'ny fahatarana ny fanaovana izany, mandrapatonga ny faran'ny taona 2024. Izany no natao fitsinjovana ny mpiray tanindrazana, indrindra izay misedra fahasairanana manoloana ny fiantraikan'ny valanaretina eto amin'ny firenena. Nisy ihany koa ny fanendrena olo-panjakana nandritra io filan-kevitry ny minisitra io. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary ny farana androany fizarana ny tosika famena ho an'ny mponina ao amin'ny commune Ambavady tokana distrika Atsimondrano lamina amin'ny akabean'ny fizarana ka eto Andriantsiravo. Ny lamina ny fanadidinana atao sy ny fizarana ny tosika famille no avy amin'ny fanjakana malagasy anampiana ireo fianakaviana marefo amin'izao ady atao amin'ny fiparitany coronavirus izao tao amin'ny commune Ambavady tokana Itosy. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny fizarana
ary ny farana androany. Tiako ny manazava fa raha tato anatin'ny komina Mivadotokana ity dia teo amin'ny 507 zany no natao ankety. Rehefa nadio kosa ny fanovanana zany tao amin'ny fidy zany dia ny sitraka zany 502. Makasiaka sy makatelina tokoa satria efa zava-dehibe zany ary tena tsapatonay tokoa fa tena nanala fahasahiranana anyvoaka. Marina fa na eo ary ny zavatra hoe misy nilatsaka sam'izany fomba ny zavatra ihany zany ary manao zavatra tsy mora eto amin'ity firenena itikatra. Fisaona faketana no fito araka nambarako teo dia misaotra ihany koa any poste izay nandray andraikitra taon'izany fizarana izany vola izany. Afaka miatrika am-pilaminana ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovan-tena ireo fianakaviana ny sitraka izany tosika fameno izany ary nanolotra fisaorana ho an'ny mpitondra fanjakana sy ireo rehetra ny karakara. Tena faly tokoa ny fonay tompoko satria tena ao anatin'ny fety amin'ny 26 juin mihitsy zany zao no andraisanay an'le vola dia tena afa-po mihitsy zay fa dia mahatsiaro zay fa manandray aman-dreny tatana sy mivimbona ka dia anao fety finaritra zay fa dia misaotra betsaka tompoko. Eny ao anatin'ny fety tokoa tsika dia mba hiara-paly tokoa ny fianakaviana ao anatrehan'ny zao fetin'ny fahaleovan-tena zao. Tafiditra ny fetsika nefa ny zavatra ny hatrany zany atao tsaratsara satria tsy mahazo le me mandehandeha fa mihipoka e. Dia saorana be dia be ny tompon'andraikitra nanome an'le vola. Ny lamina araka izany ny tosika fameno ho an'ny mponina ao amin'ny komina Ambavahitokana Atsimon-drano ary nomena fotoana afaka mametraka fitoriana na naneo fitarainana ny mponina. Ho an'ny boriboritany eniny eto Antananarivo renivohitra kosa efa nanomboka tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fijerena ireo fitarainana tsy fitoriana nomen'ireo mponina manoloana ny tosika fameno. Ny fanarahana tamin'izy ireo ihany koa zany dia tsotony mety hoe iza no nanao ny fitoriana mba misoratra ao izy. Dia raisitsika hoe ao anatin'le gouvernance citoyenne moa zany dia raha tena misy dia tokony mba mitondra anarana izay tosy mba ahafahana mihitsy zany mba hoe mahita hoe misy olona manday andraikitra sa manday andraikitra eto amin'ny Antananarivo voatra zany. Horaisina avokoa ireo fitarainana napetraky ny mponina ireo ary miainga amin'izay no ahafahana manatsara ny fomba fiasa any aoriana. Vokatra ny fiparitany valinaretina Covid-19 isan'ireo sehatra sahirana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo trano fijerena horonan-tsary. 10 isanjato ny mpanjifa sisa no misy raha ny fanazavana azo ary mila arahana ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana. Michel Aranarjo. Tao anatin'ny herinandro miverina misokatra tsikelikely ireo toerana fijerena horonan-tsary eto an-drenivohitra tahaka ireo sehatra sa rehetra misedra ny vokatry ny fipariany valanaretina Covid-19 izy ireo. Menatra amin'ny 10 isanjato ny mpanjifa raha ny fanazavana. Zany hoe taloha zay misokatra du mardi jusqu'au dimanche dia zao zay lasa weekend fotsiny zany hoe sabotsy lahady fotsiny zany. Misy fiantraikany be izy satria ohatra hoe weekend zany zay zany tena manana misy fotoana plein mihitsy ny salle. Dia zao zany tena misy an'le hoe amin'ny ara-pahasalamana zany hoe moitié no salle azo moitié zany isan'ny seza azo ampiasaina anatina salle. Dia zany hoe tsy afaka mihoatra an'io mihitsy zany zay fa tsy ohatra hoe manana 90 personnes zay anatina salle dia tsy maintsy 45 zany loatra tsy afaka ampiasaina. Dia 45 io zany sisa zany hoe tena misy perte be mihitsy moitié mihitsy ny perte. Sarotra ny fiverinana amin'ny fotoana fisokafana mahazatra na efa nisy aza ny fanalefana ny fepetra avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Antony ankoatra ny tsy faharisian'ny mpanjifa tsy misy intsony ihany koa ny horonan-tsary vaovao. Ny antony moa zany dia ny anara-pahasalamana mihitsy zany hoe le film mihitsy zany en fait le distributeur andafy mihitsy no mbola tsy misokatra zato isanjato mihitsy fa mbola manana problème koa zareo na amin'ny film vaovao. Amin'ny ankapobeny zany ny tena nahatonga anay hoe fotoana fohy sokafana dia le film mihitsy mbola tsy tena misy film hoe vaovao tena maro. Vitsivitsy ny film vaovao dia izay ny zany hoe mbola weekend fotsiny. Tahaka ireo toerana hafa ho fanenjehana ny karaman'ireo mpiasa miaina amin'ny service minimum izy ireo ary manaja ny fepetra ara-pahasalamana mba tsy hampikatona ny toeram-piasana. Amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao nanolotra fanampiana ho an'ireo vahoaka sahirana tao amin'ny komina Talatamaty androany fondation HV akoatra ny fanampiana nisy ihany koa ny fanomezana ho an'ny EPP Talatamaty. Io na saina.
Anjaran'ny commune Talatamaty izay misy ny usine Unibiska indray no nisitraka ny fanampina avy amin'ny fondation HV naory ny tompoko la Ematlal Velgi tamin'ity androany ity. Fanampina izay mifanandrify indrindra amin'ny fanamarina ny 20 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena zao 20 taona nahazoantsika ny fahaleovantena dia tonga eto amin'ny commune Talatamaty ny fondation HV nitondra fanampina fanomezana marika izany saramanitra izany ka izahay eto amin'ny fiadidian'ny commune Talatamaty dia faly ary vonina amin'ny fiaraha-miasa amin'izany fondation HV zany ary ny fijoroana eto zany dia hoe tena manao asa soa reto ary ny tenanay manokana efa 12 taona mahera niaraka tamin-jareo dia izao no atao satria asaramanitra ny andro misy ireo olona atao hoe tsy manan-kohanina sahirana dia mba mitovy amin'ny olona rehetra izy mba misy horaisina dia mifaly ny fianakavy. Olona misy 504 no nisitraka izao fanampina izao entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay avy amin'ny fondation HV. Ny filohan'ity fondation ity Sanjiv Ematlal, ny ben'ny tanànan'ny commune Talatamaty, ny ben'ny tanànana Ampitatafika sy olo manan-kaja maro no nanatrika ny fotoana. Ny fondation HV zany dia manao asa soa sy fanampinan'ny olona sahirana efa matetika izay manao ny hetsika safidinay teto amin'ny commune Talatamaty satria ao anatin'ny groupe HV izay namorona ny fondation HV misy ny société Unibiska mpamondra biscuit etsaka aketsy dia mampifanila bondirindrina amin'ny commune amin'ireto olona ato amin'ny commune reto dia tonga izay mizara vatsy fiterahana manao fety amin'ity 26 juin ity dia indrindra koa fanampiana sy firaisan-kina amin'izao ady ataontsika amin'ny Covid-19 zao. Ankoatran'izao fanampina izao, nisy ihany koa ny fanolorana W miisa 520 ho an'ny EPP Talatamaty. Tsy vao izao ity fondation ity no nanampy ny mpiarabelona fa efa nisy ihany koa ny hetsika no tanterana ny 30 meteo tany amin'ny commune Ampitatafika. Ratsahivona, Ucodis, Uditec, Umatec, ny magazay Cosmos sy ny Avenue Fashion, ny Unifoods, ny Unibisk, ny Unipro, ny Uniplast, ny Utexma ary ny Essiv no isan'ny mandrafitra ny groupe HV ary mampiasa olona misy 502 manerana ny Madagasikara ary vinavinaina hiakatra izany amin'ny taona ho avy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny korotana misy ao amin'ny fikambanana taxi eto Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny momba ny Samy Andria izay Raider Vélo Trial rehefa avy eo ary. Manitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Siro vaovao, masky épicé. Salto chips maskita épicé indray zao no malaza ambiance vaovao matsiro be azadinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Ahitra maitso tany manan-karena fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny sokolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokolé, ny tsiro tena izy. Gucci vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau goût sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau goût sablé, saveur beurre.
Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Allô, Atika. Fais-toi camarade. Ah ouais. Oi. Ah ouais. Ah ouais. Viva el pecto. Ah ouais, kia. Salam pakatia. Pecto sana. Oi. Ma pecto. Pecto. Manafanan tudo loin de nous. Ah ouais. Veneto amin'ny fampalalam-bavao isika. Nanolotra fanampiana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny distrikana Tsimondrano androan'ny antoko akoatra n'ireo mpikambana tsy diso anjara ihany koa ireo zokiolona fanadina. Anatin'ny fanamarihana ny fa-80 taona niverena ny fahaleovantena tsy nanadino ireo mpikambana ao amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Androany nisy ny fanomezana avy amin'ny filohan'ity antoko ity sy ireo birao politika ho an'ny mpikambana sy ireo fianakaviana sahirana ary ireo zokiolona amin'izao ankatoko ny fety izao. Etsika nomaniny foibe ao amin'ny antoko politika malagasy miara-miainga izay tarihana Andriamatoa Ajo Andrinanarivelo filohany. Ny antony dia noho izao asaramanitra tokoa izao dia nitodika any amin'ireo mpikambana rehetra ny saina foamam-panahy ny birao politika rehetra izay tarihan'Andriamatoa filoha mba hiaraba azy ireo tratrin'ny asaramanitra voalohany indrindra ary mba mandray anjara amin'ny fizarana fanomezana. Raha antsika malala ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny fiarovana ny ain'ny vahoaka ihany koa zany indrindra ny ain'ny mpikambana ny antoko malagasy miara-miainga. Anatin'ny fahasahiranana ireo zokiolona amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo antony mahazava-dehibe izao fanampiana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izao. Tena sahirana be manitsy na ny asa raha tena tsy misy sakafo hoanina zara raha mahita. Rehefa misy ravomanga dia efa zay loka. Dia misy vary kely, roa kapoaka, telo kapoaka no entina ankizy amin'ny hariva le zanako miasa. Dia zahako mba metrahadro anjara dia iny atao loka eo. Mazamazana ihany aloha petehana an'izay satria ny tena manano tena moa dia hita ny tena dia hifaliana e. Tena isorana satria tena mitsinjo tokoa nareo satria mahatsapy anareo fa misy ny zokiolona indrindrindrindra eto Farabohatra maro dia maro zay ka isorana nareo be da be tokoa Andriamanitra manakariam-pahasoavana no amalisoa nareo tompoko. Fanomezana beatrika izao dia fitsinjovana hoe misy zokiolona any amin'ny mpiray-tanàna any ambanivohitra any amin'ny fototany any. Marina nisy ny nameny sasany fotrany tsy fantatra hoe makaiza ty dia tena hita hoe izy manahitaina misy zany tena hoe milasaka ty ambanivohitra mizara ty amin'ny fototany dia faly aloha Tanjombato raivohitra. Tanjombato, Avarabohitra, Andranonahoatra isan'ireo toerana nanatanterahany antoko malagasy miara-miainga izao etsika izao tamin'ity androany ity. Ankoatra ny teto amin'ny distrikana Tsimondrano nisy ihany koa ny etsika tahaka izao tany amin'ireo distrika hafa ho fanampiana ireo mpikambana sy ireo zokiolona amin'izao fanamarihana ny fa-80 taona niverena ny fahaleovantena izao. Nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny aitrano teny Andotam-penaka voalohany ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Tsy adinon'izy ireo ihany koa ireo zokiolona sy renim-pianakaviana manantena teny anivon'ny boriboritany voalohany. Yves Richard. Tsy nanadino Trabonanarivo ny vokatry ny aitrano teny Andotam-penaka voalohany talata lasa teo ny antoko malagasy miara-miainga. Androany no natolotra ny fanampiana izay natao fiarah-mientana amin'ny vonana azo ny mpiarabelona. Dia tonga izahay mitondra ny anjara biriky fanampiana ireto havana samy malagasy reto amin'izao fotoana izao ka mitondra vary 10 gony amin'ny 20 kilao
kely dia kely le izy avy aty aminay kanefany zay no atao hoe vohikava mahatratra ny kely izay avy aty amin'ny tsirairay no nangonina ary ireo kely ireo no mitambatra ho betsaka zay no atao hoe malagasy miaramiainga. Manodidina ny 900 ny trabony eny an-toerana izay avy amin'ny fianakaviana 720 araka ny antotanisa. Tsy vitan'olon-tokana araka izany ny fiahiana azy ireo, hoy ny teo anivo ny Bureau National misahana ny loza voajanahary, misahana ny fanampiana eny an-toerana. Zava-dehibe araka izany ny fanampiana toy ny nataon'ny malagasy miara-miainga androany. Ary misaotra ny malagasy miara-miainga, isaorana ny fanampiana sahala amin'izao satria dia betsaka ireo sinistre ireo ka tokony menay anareo fa tsy maintsy tody amin'ireo olona ireo. Ireto fanomezana reto karakan'izay mitaona ny rehetra izay malala-tanana sy malagasy mitovy fomba fotom-pisainana amin'ny malagasy miara-miainga sahala amin'izao mba hamonjy mpanometanana amin'ireto vahoaka reto. Ankoatra ny fanampiana ny trabony, nitondra fanampiana ho an'ny zokiolona sy ny renim-pianakaviana manantena teny amin'ny boriboritany voalohany ihany koa ny MMM teny an-toerana. Manodidina ny 200 ireo nozaraina vary sy arotava anatin'izao fandraisana ny asa Ramahanitra izao. Eto amin'ny boriboritany voalohany manatanteraka izao fizarana izao mizara arotava izahay satria raha tsika malala ny valanaretiny izay mahazo ary tena mitombo be izany ny zaranay an'ireny arotava reny dia mitondra nyreto zavatra voatsirambony tanana reto koa mba hanaovantsika fety ho anareo ray aman-dreny, ho anareo renim-pianakaviana izay manano teny. Ny antsony rehetra ifanohana trany anatin'izao krizy lalovan'ny firenena izao araka izany ny antoko, ny fanampiana sy ny fifanomezan-tanana no ivoahana aingana anatin'ny fahasahiranana araka ny fanazabana. Nanolotra fanomezana ho an'ireo mponina etsy la réunion kely ihany koa androany fikambanana tsy miankina iray eto an-drenivohitra. Ny fanamariana ny fankalazana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovantena no antony isan'izay fanomezana izay fanadina. Ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Asaramanitra, nisitraka fanampiana ireo mponina etsy la réunion kely androany. Tanteraka izany, vokatry ny fiara-miasany teo anivon'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny fikambanana tsy miankina iray. Nanotrona sy nanampy tamin'ny fizarana ireo fanampiana ireo ihany koa, ireo solitena mpikambana eo anivon'ny governemanta. Tanjona amin'ity hetsika ity ny fanehoana ny firaisan-kinan'ny malagasy, na eo aza ny fahasahiranana raha ny fanazavana. Sakafo miisa 590 miampy lamba firakitra miisa 590 no nozaraina nandritra izany. Izao hetsika izao satria etsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manomana ny fetim-pirenena. Misy zany ny fifaliana dia tsy maintsy tsaroana izay namantsika rehetrarehetra eto Madagasikara na eto Antananarivo. Dia androany natao hetsika izao satria ny papamasina anay dia miteny hoe tiavy ny tanindrazanao tahaka ny tenanao, tiavy ny namanao tahaka ny tenanao, dia tsy adino ireo namantsika izay eto Antananarivo eto amin'ny réunion kely eto mba omena izay tsy ambin'ny tanana kely iarantsika amin'iteto namana rehetra. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny famatsiana rano fisotro madio amin'ireo fatra eto an-drenivohitra raha ny nambara ny ministra ny rano. Mandray ny andraikiny eo anivon'ny ministera amin'ny fitsonjovana ireo mponina mikasika izany. Miezaka ministera amin'izao moa zany amin'ny famatsiana rano fisotro madio ety an-toerana. Misy koa ny fitaovana izay efa mipetraka ety toy ny fitaovana fanasana tanana ataon'izao fotoana fanomehana ara-pahasalamana izao dia izay indrindra no mahatonga ministera ny rano ao anatin'izany koa misy ny savony efa mipetraka ety toy ny ezaka efa natao ministera zany dia ezaka ministera hoe rehefa maka rano eny amin'ny popin-drano ny olona tsirairay dia misy fienan'ny sarany andraisan zareo anjara amin'ny fikojakojana ny fototrafitra. Na eo aza ny valanaretina coronavirus, mifanohana trano ny mpiray tanindrazana amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Lafim-baovao hafa kosa indray mangataka ny fametra-pialan'ny filohan'ny FTAR ny mpikambana anatin'io fikambanana taksi io araka ny fanambarana tamin'ity androany ety tsy mifanaraka amin'ny fitsipika anatin'ny fikambanana ny fanapa-kevitra izay niraisin'ny filoha. Amoron'ny mpikambana kosa ny filohan'ny FTAR ary andray fanapa-kevitra amin'ny izay namoaka ny fanambarana raha ny fanazavana azo Yves Richard. Vaky tanteraka ny ady eo amin'ny filohan'ny FTAR sy ny mpikambana anatin'io fikambanan'ny taksi eto Antananarivo renivohitra io. Ankoatra ny fisolokiana maro natao tamin'ny mpamily taksi hadray,
manakana ny fanatsarana rosony commune Antananarivo renivohitra ny filohany FTAR. Isan'izany ny lisansa nomerika izay notadiaviny hosakanana hatramin'ny farany. Zavatra angatahana zany dia le fametra-pialana ny Madame Clémence teo satria sady manala banakana membre du bureau ny FTR no miaraka amin'reto mpikambana taxi olon-tsotra, misy koa mifafambaraka eo anatrehany be ny tanàna Antananarivo izay mifafolaingy sy ny directeur ny DTMI ka aminay zay dia eo ambany fifehezan'ny commune foana ka tsy mety aminay le fanalam-baraka fiaraha-miasa ny fampitadiavana ary anatsarana ny sehatry ny taxi ary zay ny antony nametrahanay azy teo fa tsy sanatria hiditra any amin'ny zavatra fa rehefa resaka araka politika na hoe ao anatin'le taxi ny fialokalofana ka tsy mety aminay intsony ny fiaraha-miasa aminy fa mametra-pialana izy dia miala izy zay mety aminy. Ny mifanohitra amin'izay no nambaran'ny filohany FTR raha nanontaniana mahakasika ny olana eo aminy sy ny mpikambana androany. Ny mpikambana no nambarany fa tsy nahavita ny aro ny tombotsoan'ny mpamily taxi. Nandritra ny fionany tamin'ny ben'ny tanàna mahakasika ny fametrahany io lisansa nomerika io. Lazany indray fanapahan-kevitra avy hatrany arak'izany ny tena ny taorian'ny fanambarana androany. Ka raha zareo androany mangataka ny hoe fametraha-pialako dia tsotra no avaliko an'ireny olona ireny. Amory ny taxi ny tenako amin'ny sabotsy heriny. Ka andraisana fanapahan-kevitra ireo mpikambana amin'ny birao izay nanao an'izany fanambarana izany. Nataoko ny nandefitra ho an'ny tombotsoan'ny taxi fa efa sangy mihoatra ny loza izy amin'ny fitenenana ka tsy afaka ny anaiky intsony angamba ny tenako. Ny statut dia mazava, ny lalàna dia mazava fa niza manohintohina ny fikambanana ka manala baraka ny fikambanana dia azo esorina izy. Nanotrona ny fanambarana nataon'ny mpikambana anatin'ny FTR androany ihany koa ny mpamily taxi maro ivelan'ny fikambanana samihafa. Isan'ny hevitra andraisana ny fanoherana ny jadona, ny fanararoatana samihafa ny anjadany mpamily taxi adray sy ny fampifangarona ny raharaha anatin'ny taxi amin'ny resaka politika. Andrasana arak'izany ny fivoarany raharaha aorian'ny fanapahan-kevitra samihafa, ho raisiny ny andaniny sy ny ankilany taorian'ny fanambarana androany. Mangina ny tsenan'ny legioma amin'izao ankatoko ny fety izao na eny amin'ny mpanjary izany na eny amin'ny mpamongady mivarotra fa tiantoka ny ampahany betsaka amin'izy ireo indrindra ny tapany ariva. Miantarandrianay. Voatavo, haricots verts, petits pois. Isan'ireo nahitana fiakaram-bidy ireo eny amin'ny mpaninjary tao anatin'ny herinandro izay. Ho an'ny voatabia ohatra lasa 700 ariary ny kilao eny amin'ny mpaninjary amin'izao fotoana izao raha 400 ariary ny teo aloha. Ovy 500 ariary ny kilao izao raha toka 200 ariary ny kilao teo aloha. Ary ny haricots verts ohatra lasa 900 ariary ny kilao raha toka 10 ariary ny herinandro lasa izay ny kilao. Bajibotsy lasa 3 arivo ndray foana. Nefa taloha ohatra 2 arivo, 200 ary lamotana fa zay maka entana. Zay maka varotra, maka biby lamo mihitsy zany rehefa vanim-pototra zany izy miakatra fa tsy hoe zay mampiakatra anazy fa vanim-pototra mihitsy lenta tsara. Tsy nahitana fiovana firy amin'ny andavanandro ny fanjifana raha ny fanazavana. Ny hena kosa izany hoarina tamin'ny taona lasa rehefa vanim-potoana ny fety ditaky izao. Ny laisoa 700 dia ny souffleur 5000 dia 200 Taloha nefa ohatry. Taloha raha fety ohatr'izao ny souffleur midilay 10 000, 15 000. Ny haricots verts 15 000, 10 000 fa tamin'ity tena tsisy tsena mihitsy. Ny lafinay eto zao tarivony andro ray kesika fotsiny. Taloha rehefa raha fety ohatr'izao malafo 3. Amidy mora zany rehefa le après midi zay mivarotra alatsaka amin'ireny vidy amin'ireny zany amidina masonkarena zany. Rehefa tsy lafo. Satria aleo mivadika vola raha pisy mivadika vaovao indray. Tsy maintsy lanina ka solisolidena dia lany rehefa amin'io fantatry ny olona hoe tatsah eto dia efa eto daholo ny olona. Dia tsy maintsy lanina amidy mora zany izay tsy lany. Tsy niova kosa raha ny fanazavana hatrany ny anjifanany karaoty, tongolo gasy, laisoa sy ny maro hafa. Samy andria 0 d'heure vélo trial ao Antsirabe isan'ireo samy miakatra eny ambonin'ny toerana avo indrindra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny vélo trial indimy izy nandrobaka ny tompon-dakan'ny Madagasikara. Ny antsipirin'izay izay tany Kolo TV Antsirabe. Izy no antsoina hoe Samy Andriamanantena.
monina sy mipetraka eto Antsirabe renivohitra. Samy Andry kosa no tena ahafantarany be sy maro azy, indrindra fa eo amin'ny sehatra ny filalaovana ireny vélo trial ireny. Nisy araka izany ny tafatafa sy ny resadresaka fohy ny fanaovanay taminy teto Antsirabe. Indimy nandrobaka ny tompon-dakany Madagasikara izy, ary efa nahazo ihany koa ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranjo io. Marobe ireo horonan-tsary izay efa navoaka ny teny amin'ny tambajotra serasera, izay mampitebiteby sy mahatalanjona ary mampitolagaga ny zava-bitany. Anisan'izany ny filalaovana vélo trial eo ambonin'ireny trano misy rihana avy dia avy ireny, ary ny horonan-tsary izay navoaka ny farany teo dia ilay miakatra ny farihan'ny Tritriva eto Antsirabe. Mikasa indray Samy Andry niakatra ny tendrombohitra Ibity sy tsy afajavina ary ny Tsingin'ny Bemaraha, mipetraka ny fanontaniana, tsy misy tahotra ve Samy Andry eo am-panatontosana ireny horonan-tsary ireny. Tegna teny olombelona rehetra tsy maintsy misy tahotra daholo, fa ataoko hoe ny anagna tsy tena mitovy amin'ny olon-drehetra na tsy fantako, fa raha ohatra za zao mahita olona miaraka ohatra hoe Tritriva dia izy mahita le antsana dia tsy sa mandeha ohatra, fa zany efa sa mandeha tongotra eo. Fa amin'ny fotoana iny anefa le tahotra hoentiko ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe vao may encouragé anao hoe ohatran'ny tiako atao ty zavatra ty dia vao may lasa sara, fa tsisy tahotra en général. Marobe ihany koa ireo sedra efa nilalovana hoy izy tao anatin'izay taona maro efa nilalaovana vélo trial izay, taona naratra ary efa nisy ihany koa ny tapaka. Ny sedra zany maro ihany satria tamin'ny voalohany zany nanao vélo trial tamina vélo vita gasy ireny, dia sahirakirana ihany. Après eny ihany naratra sy ohatr'izany, ohatran'ny sport rehetrarehetra tsy maintsy hoe misy blessure kely ihany. Dia avy eo taty aoriana ny sponsorisé coureurs avany andafy izay izy. Dia ao amin'izareo misy ny pilote mahay indrindra tany, dia nahita ny vidéo sy ohatr'izany izy dia intéressé zareo dia nanampy anahy, dia ohatr'izay nazahoako vélo trial vrai marque zany après. Dia aparan'izay ny sedra ireny efa nisy tapaka ihany ny tongoka sy ny teto. Taty eny efa misimisy ihany fa. Manana ny tanjony ihany koa Samy Andry mba handray anjara amin'ireny fifaninanana iraisam-pirenena any ivelany ireny mba hisolo tena ny Madagasikara. Ny tanjoko manaraka zany zao anao le Burj Khalifa any Dubai io fa nisy problème kely amin'ilay nisy le coronavirus ity, fa tokony efa nandeha zany tamin'ny janvier teo. Zay projet manaraka koa anao ICI any andafy zany raha sitrapony eo ambony. Nosafidiny manokana ny monina sy mipetraka eto Antsirabe ary manana ny faniriany ihany koa izy ho an'ireo tanora mitovy aminy milalao vélo trial. Lasa ohatran'ny hoe mampalahelo zany mijery ilay ankizy satria lasa milalao ety an-dalana foana ry zareo. Dia mba fanirianay zany mba hisy skate park eto ahafahana zareo milalao, satria lasa tsy fidina andro zareo no milalao ety. Satria lasa manokana raha tety zany lalao hatramin'izao ary izay mbola ety foana milalao. Araka izany dia nisy ny afatrafatra fohy avy amin'ny Samy Andry ho an'ireo mpakafy any io taranjo io. Ny afatra koa dia ohatran'ny sport rehetrarehetra izy io. Misy fotoana ianao tsy maintsy lava, mijery ianao, manao foot ianao ohatra dia mijery eo. Dia courage foana, mila mitsangana foana araka ny fitenin'ny croqueur zay hoe go ahead ozy zareo, hoe aller de l'avant, zay foana zany. Naza mi-abandonne zany fa ny zavatra rehetra possible foana rehefa tena ilofosana. Raha amiko manokana zao ny anahy zao ny anisan'ny zavatra tena hoe rêve tena faran'izay sarotra ny réaliser anazy, satria tsika eto amin'ny pays pauvre nefa ny trial mila moyen be no na raisiko hoe raha maratra ianao somary sarosarotra ny resaka hospitalisation aty, dia donc zany zay hoe tout est possible. Araka ny nambarany dia tsy hijanona fotsiny amin'ny filalaovana vélo trial izy, fa hiditra indray amin'ny filalaovana moto trial ao aoriana kely. Moroborobo kosa ny sehatra ny famokarana bobo gasy ankehitriny, maro ireo malagasy manjifa izany amin'ny izao fety izao. Bobo gasy izay efa nisy antonany maro. Abraham Randriamanana. Tsy le filaza ary manana ny toerana trano eo amin'ny sehatry ny varotra eto Madagasikara ireo vatomamy vita malagasy na ny antsoin'ny maro hoe bonbon gasy. Maro karazana izy ireny, isany amin'izany ny sucette, ny bonbon sakamalao, ny bonbon vola sy ny maro hafa. Miova mifanaraka amin'ireo karazan'ireo kosa ny vidiny raha ny fanazavana ireo mpanamboatra izany. Mijanona ho asa tanana hatreto ny fanamboarana ny bonbon gasy, na eo aza ny fivoarana ara-pitaovana misy
ary misy enjato hatramin'ny 700 pake isan'andro no vokarin'izy ireo amin'izany. Tsy fotoana zao aloha tsy mitovy amin'ny fotoana kosa miangatra raha miteny dia misy fotoana misy an'ity coronavirus ity dia tsy dia milamina daholo no fandehan-javatra rehetra zany fa latsaka kely zany tamin'ny fotoana sosiety zany ny aneny tena mandeha amin'izao ohatra mihitsy ambany 6,500 dia farany ambony 7,500 izy ity zany asany lovanay tamin'ny dadanay zany nanao anazy monsieur Andriamaso dia zay izy taty arina zany miezaka nananatsara nefa zay asa tanana ihany izy nefa na izany raha tsy fiasa masinina fa hoe artisanat zany zay. Hita eto Madagasikara avokoa ny akora ilaina amin'ny fanamboarana ny bonbon gasy. Ny siramamy kosa no akora fototra amin'ny fanamboarana azy. Na tsy nahitana fiainana aza ny vidin'ny siramamy ankehitriny, miezaka ny mitazona ny vidin'ny bonbon gasy toy ny mahazatra ireo mpamokatra azy. Mahagaga kely ny siramamy zany efa efa fotoana famokarana mihitsy zao zany ny siramamy lokal nefa le prix le siramamy tsy mety midina fa misiziry eo 600 ohatr'izany nagaga mihitsy zay. Mo tsy afaka manoatra fa dia mihena amin'izay zava-misy isy koa tena marina be le mpifaninana ianao tsy afaka manenjana be tsy hoe mizavatra fa rehefa mihinan-kely fotsiny dia sava. Araka izany, mizara ny mamiatrany ny malagasy na eo aza ny coronavirus amin'izao fetin'ny asaramanitra 24 izao. Novozana ary no atsaraina teo anivon'ny garage administratif ny Kadiaka izay nampiasain'ny filoha Philibert Tsiranana. Io fiara io izay fiaran'ny filoham-pirenena malagasy voalohany amin'izao fankalazana ny 80 taona niverenan'ny fahaleovantena izao. Isan'ireo fiara andalo eo anoloan'ny filoham-pirenena sy ireo olona manakaja maro mandritra ny matso lehibe izay ho atao eo Analakely io fiara io. Isan'ny ankafizan'ny vahoaka malagasy rehetra sy izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray. Ny ena ny tany tsy fanananasa ao Frantsa mbola maherin'ny 4 tapitrisa kosa no mitady asa amin'izao fotoana izao. Sehatr'asa maro ihany koa no miverina misokatra tsikelikely ankehitriny. Fanadina. Nanaitra ny maro taoriany fialana amin'ny fiboahana ny mikasika ny tany tsy fanananasa izay niena tany Frantsa. Ho an'ny kategoria A na ireo tena tsy miasa mihitsy dia niena -3,3% ny tany tsy fanananasa ny meteo oharina ny volana aprily lasa teo. Izany hoe nisy elanelana 7,4 alina sy iray hetsy oharina tamin'izay volana aprily izay. Na izany aza mbola ambony ny tany pitady asa ny antoerana ankehitriny. Ho an'ireo kategoria ABC tafiakatra 5,000 sy 4 alina sy iray hetsy sy 4 tapitrisa ireo mpitady asa. Amin'izao fotoana izao miamiverina tsikelikely ny sehatr'asa samihafa. Ny sokatra nanomboka androany ohatra ny Tour Eiffel. Raha toa ka 20% mitsidika tany aloha no olona avy any amin'ny firenena hafa avokoa ary ny 20% mponina ny Frantsa ihany. Ny famadika izany ankehitriny ary lasa mponina ny antoerana avokoa ny mpitsidika. Nisy ny paikady ampiroboroboana izany hoe ny tompon'andraikitra tahaka ny fisintomana ireo mpitsidika ny antoerana amin'ny alalan'ny promotion sy seho samihafa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara tolotolo.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.